Amin'ny anaran'Andriamanitra Ray, Sanaka ary Fanahy Masina. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer, je vous invite gentiment à vous approcher devant, s'il vous plaît. Parce que ça me parlait à des bancs blancs comme ça, c'est toujours gênant pour les... S'il vous plaît. Merci, messieurs, dames, et bienvenue à toutes et à tous, à tous nos amis francophones. Oui, voici venu le moment du culte, chers amis francophones ici présents et ceux ou celles aussi qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux. Que ce moment ne soit pas pour nous une... Ça résonne énormément, non? C'est moi qui... Voilà, merci, super. Que ce moment ne soit pas pour nous une activité supplémentaire dans nos existences qui en sont déjà trop remplies, mais au contraire une rupture dans nos existences. Que ce moment soit un moment de respiration, un moment où nous pouvons nous poser pour écouter la parole de Dieu, écouter ensemble la parole de notre Seigneur et le prier, libéré de nos fardeaux quotidiens. Mais avant toute chose, nous rappelons-nous la promesse de l'Évangile. Qui que vous soyez, où que vous soyez, que ce soit à l'hôpital ou sur la route ou à la maison, sur le fauteuil, le canapé, avec une couette en ce temps de canicule, la grâce et la paix vous soient données gratuitement de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce dimanche est aussi particulier parce que nous allons vivre un moment fort et profond, un culte spécial de commémoration de notre baptême. Que vous soyez ou que vous ayez été baptisé enfant ou adulte, récemment ou il y a bien longtemps, ce culte est pour vous. Ce culte est pour chacun de nous. Le baptême, c'est plus qu'un souvenir. C'est le signe visible de l'amour invisible de Dieu, un engagement reçu et une identité nouvelle. Donc ce culte sera l'occasion de revenir à la source, de renouveler notre foi et de nous rappeler que nous sommes appelés à vivre en Christ et pour les autres. Ala diny batisana io ary isika rehetra zany dia atsoina mba ahatsiaro zany fotoana nanaovana batisantsika izany ary koa ivelona izany isan'andro satria ny lohahevitra dia hoe vita batisa isika mba hivavaka ho an'ny hafa araka ny vakiteny izay voalahatra atsika ho anio ary fahasoavan-dehibe zany satria mahatsiaro indray tsika ilay fitiavana voalohany. Tompony teny miverena amin'ilay fitiavana voalohany dia ilay nanaovantsika eny nefa isika nanao eny satria Andriamanitra nefa nanao eny talohantsika. Isika no tia azy satria izy nefa tia tsika meloa ary izay no iarahantsika miaina amin'izao alahady fa 7 volana Jolay 2024 izao. Iarahantsika mamaky ny salamo voalahatra anio. Nous allons lire ensemble le psaume du jour et après le psaume, nous allons chanter le cantique 167. Midera anao am foko manontolo aho, eo anatrehan'ireo milaza ho Andriamanitra no ankalazako anao amin'ny hira. Miankoka mandrify ny tempolinao masina aho, ka midera ny anaranao no ny famindramponao sy ny fahamarinanao.
tompo hideranao ny mpanjaka rehetra amin'ny tany fa andreny ny tenin'ny vavanao izy eny hirany amin'ny lalan'ny tompo izy fa lehibe ny voninahitry ny tompo amen dera laza eriaja ivavaka isika tompo rainay tsara indrindro araka izany hira zany tokoa dia midera ny anaranao zahay amin'ny alalan'ny feo amin'ny alalan'ny hira amin'ny alalan'ny zava-maneno amin'ny alalan'izay rehetra nomenao anay ary amin'ny alalan'ny fisinay koa satria tsy misy anananay raha tsy niraisinay taminao ary ny maizy anay dia avy aminao ary rary ny fitsiny raha inao irery no membonahitra hatramin'izao koa mandrakizay misaotra izay satria na dia eo aza ny tsy fahamendreanay na dia eo aza ny vesatry ny fahotanay dia fantatray ary resy lahatra zahay fa ianao ilay Andriamanitra hanitokana azo ankalazaina somondanahitra satria ianao ilay Andriamanitra mamindra fo tsy mba mamaly anay tahaka ny ataonay ary tianao koa izay hivelona toanao tsy mamala ratsy ny ratsy fa mamaly soa izay rehetra manao ratsy misaotra satria amin'izao vanim-potoana iainanay izay mandalo fotoan-tsarotra izao izay anjakan'ny olana maro isan-karazany ady etsero fanenjehana lainga fitaka dia ianao Andriamanitra manome anay aina vaovao noho izany dia misaotra anao izay ny amin'izany tombonandro fahavelomana izany izay indraindray eo ambavahoana ny fahafatesany izay indraindray maro mifandrika miandry ny fiangonana miandry anay zanakao nefa ianao Andriamanitra no mitantana sy mitondra ny fiainanay tsirairay avy amin'ny tsipriany maro amin'izy ireny tsy takatry ny sainay fa adinonay fa ny anjelinao dia mitobo manodidina anay ary miaro anay matoa izay ny mbola tafajoro toy izao dia satria ao ny fitantananao mahagaga ao ny fiembenanao mahagaga ao ny fiarovanao anay amin'ilay ratsy koa misaotra anao izay tompo misaotra anao koa izay ny amin'ny filazantsara izay ovakina sy toriana an'io
misaotra koa ny amin'ny fotoana izay atserovanay ny batisa izay marika fa ianao tianay meloha ary izany batisa zany dia tianao ivelomanay isan'andro zany hoe efa maty izahay raha noho ny amin'ny ota sy noho ny amin'ny lalàna fa velona ao amin'ny Kristy kosa noho ny amin'ny fahasoavana sy noho ny amin'ny fitsanganany ko ampio zay tompo mba hivelona izany fahasoavan-dehibe zany eo amin'ny fiainanay eo amin'ny tokantrano eo amin'ny fiangonana indrindra eo amin'ny fiarahamonina izay ametrahanao anay. Oui Seigneur notre Dieu, nous te chantons avec ce cantique de louange et nous te rendons grâce. Nous te disons merci de tout cœur, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si beau mais aussi fragile, pour la vie si belle mais si menacée, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te disons merci, nous te louons Seigneur. Pour ce jour qui nous redit encore la résurrection de ton Fils, pour ton évangile qui nous rassemble, nous te disons merci Seigneur. Pour ton évangile qui va être lu, pour notre propre baptême en ce jour où nous allons commémorer notre baptême. Merci aussi pour ta volonté de servir de nous pour la promesse de ton éternité. Nous te louons Seigneur. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre au nom de l'amour du Christ, en paix, avec joie, nous te disons merci Seigneur. Reçois nos louanges et notre adoration. Tu es le seul digne de les recevoir. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Ienoitsika ny teny izay manambara ny sitrak'Andriamanitra. Nous allons écouter quel est le conseil de notre Seigneur, tiré du livre du Proverbe, versets 37 à 9. Zavatra roaloha no angatahiko aminao. Zavatra roaloha no angatahanay aminao Tompo, ka aza mba lavinao. Ampanalaviro anay ny zavapoana sy ny lainga, aza manome anay fahantrana na harena tafahoatra, fa hano izahay amin'izay anjara hanina sahaza ho anay. Fandrao raha voky dia andaka iteny hoe iza moa ny Tompo. Ary fandrao raha tonga mahantra izahay dia angalatra ka namavo ny anaranao. Je vous laisse lire la traduction sur l'écran pour nos amis francophones. Andintena eo anatrehan'ny Tompo isika, nous allons prendre un temps de silence pour méditer ce conseil de notre Seigneur. Misaotra anao indray izay Tompony amin'ny mbola fampatsahivanao anay ny sitrakao izay mahasoa anay. Rehefa mandray izany izay dia mahatsiaro hatrany tsy tanteraka satria tsy miafina aminao ny fiainanay. Mampiseho amin'ny endrika ivelany izay fa manompo anao, manao ny tsara, manao ny marina, manao izay mahitsy,
nefa hitanao ny ao anatina eo. Hitanao nefa tsy tonga hitsara ianao fa tonga hanatsara anay, tonga anova anavao, ary manokatra ny fonay zay, manokatra ny fiainanay mba hidira ny teninao, anesoran'izay rehetra tokony hositranina eo amin'ny fiainanay, satria maro ny endrika aretina, aretin'ny vatana, aretin'ny saina, aretin'ny fanahy, aretin'ny fifandraisana amin'ny hafa, ary indrindra izany rehetra izany dia vokatry ny fanalavirana ianao. Ko indreto izay Tompo, fantatra fa ianao no manome anay hatrany ny sahaza amin'ny lafiny zavatra rehetra, nefa izay indraindray manenjika zavatra mora loha, mora simba, mora levona, fitiavam-bola sy fitiavan-tena, izany no mibahana, ary na dia hatramin'ny anitsakitsahanay ny anaranao ary izany, anitsakitsahanay ny hafa, tsy miafina aminao izao tontolo ao anatin'ny aizina izao, nefa izay no natsoinao ho jiro sy fanasina amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Ka tsy afaka no jiro sy fanasina izay ary ho tonga manjavozavo hatrany ary raha tsy vita fihavanana aminao. Ko ankehitriny Tompo, na eo ary izany tsy fahantanterahanay izay miariary toy ny vaiakandrana eo anatrehanao izany, dia miteny izay ho any amin'iza moa izay, ary izay no nahatongavanay eto amin'ity toerana ity, tia hanana fiainam-baovao izay, tia hanana fiainana tsara araky ny fijerinao, fa tsy fiainana tsara araky ny fijerinay, ary ianao rery ihany no afaka manova izany, manao izany, tsy misy latsa, tsy misy heso, fa ataonao ampitiavana, satria ny latsa zay nandatsana, tokony ho andatsana anay nefa no raisinao teo amin'ny hazo fijaliana. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous venons à toi avec nos cœurs ouverts, parce qu'on sait qu'on s'éparpille trop souvent. Tu es un Dieu de vérité, mais on cache parfois ce qu'on pense vraiment. On triche, on exagère, on fait semblant d'être meilleur qu'on est. Pour tout cela, nous te demandons pardon, Seigneur. Tu es un Dieu qui donne ce qu'il faut, mais nous, on court après toujours plus d'argent, plus de confort, plus d'apparence. Et quand tout va bien, on oublie même de te dire merci. Et quand tout va mal, on se plaint comme si tu n'étais pas là. Parfois, on vit comme si tu n'existais pas. Parfois, on agit comme si on pouvait se débrouiller sans toi. Et au fond, ça nous fatigue, ça nous éloigne de la paix. Alors qu'aujourd'hui, Seigneur, on veut juste te dire, donne-nous ce qu'il faut, pas plus, pas moins, assez pour vivre et surtout pour rester connectés à toi. Enlève-nous les masques, les faux semblants et remets nos cœurs au bon endroit. Aide-nous à te respecter, à te faire confiance, à marcher avec toi. Oui, Seigneur, pardon, change-nous, rends-nous vrais et authentiques et reste avec nous. Amen. Nous chantons le cantique 442, deuxième strophe. « 444. Chiaro
Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de grâce. Antsika hitsangana andray ny teny famindrapo avy amin'ny tompontsika. Izao ary ny voalazany ao amin'ny soratra masina. Maty hamonjy ny olona rehetra Kristy, mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty nitsangana hamonjy azy. Noho izany, na iza ao amin'ny Kristy, dia zava-boary vaovao izy, olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay tsy nitana ny fahadisoantsika, fa nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy. Voavela ny elokareo no ny anarany masina. Ary ankehitriny izy dia manosika sy manome antsika fanompona hitaona any hafa kosa mba hiavana amin'Andriamanitra ilay tsara sady mpanao tsara. Écoutez cette bonne nouvelle. Dieu entend nos prières. Il ne nous rejette pas comme quand nous venons avec un cœur sincère. Sa grâce est plus forte que nos fautes et son amour est plus grand que nos doutes. Voici ce que la Bible nous dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Alors, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, je vous annonce que vos péchés sont pardonnés. Relevez la tête, marchez en confiance et vivez comme des enfants aimés et libérés. Amen. 545. Nous chantons debout. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Noho izany aoka isika hizara fiadanana ho amin'ny ankavia sy ny ankavanantsika hiteny hoe que la paix soit avec toi ho aminao aneny fiadanana.
Izao tsika dia anao ny hira voalahatra asa rahaitsika le asa ao amin'ilay programme 152 asina mitoy amin'izay fiadanana ifampizarana izay ihany fiadanana mindramatsika voninahitra ny voninahitra voninahitra zao le izy ka voninahitra vohana riandriamanitra fiadanana ho an'ny olona tsara sitrapo voninahitra ho anao riandriamanitro fiadanana ho an'ny olona tsara sitrapo kalazana Andriamanitro itsaka sy akalazana misapalaza voninahitra ho anao ry Andriamanitro fiadanana ho an'ny olona tsara sitrapo na dia tsy dia aitsika ary le hira dia mino fa ho tanteraka tokoa izany ho antsika ny fiadanana satria izay ny projet an'Andriamanitra manana hevitra hiverana anareo aho izy dia anana hevitra tonga fiadanana fa tsy loza afaka mipetraka isika dia mamaky ny hira ny 7:570 voalohany eto dia miroso ety amin'ny loana ireo mpamaky teny sy mivavaka 357 Bavaka isika tompoko misaotranao indrindra izay ry Andriamanitra raina izay ny an-danitra tsara indrindra misaotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay misaotranao indrindra tompo fa noho ny famindrapinao sy ny fitiavanao dia afaka indray izay ankehitriny hamaky ny teninao sy koa handray ny hafatra avy amin'izany teninao izany ny teninao tokoa tompo no teny tsara teny manan-kery teny mitondra aina ary teny manome fiainanao anay koa mangataka indrindra tompo ny fanahinao masina hiasa mahery ao amin'ireo izay hamaky ny teninao sy koa hitondra ny hafatrao amboary izy ireo tompo ho fantsona madio korianany teninao sy koa ho tany lona ka hitsiriany izany teninao izany ary izay vahoakanao izay iainy tompo dia ny fanahinao masina koa no angatahanay hanokatra ny fosaina mampanahinay mba hamaka tsara ao am-ponay ny teninao mba handehananay sy velomanay araka ny sitraponao dia mitenena ary tompo fa voninkaino izay mpanomponao
amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo nanaovana izany vavaka izany. Amen. Anomboka nivaky teny tsika tompoko araka izay hita ao amin'ny Genesis. Genesis toko 10 fa 18 zany no Genesis toko 17 andininy 20 ka hatramin'ny 20 Genèse 18 20 à 32. Hoy ihany ny tompo ny fitarainana momba ny Sodoma sy Gomora dia be tokoa ary ny fahotany dia tena mavesatra. Hidinao ka izaho na tena nahavita izany tokoa araka ny fitarainany tany izay tonga ty amiko izy ireo na tsy. Raha tsy izany dia ho fantatro ihany. Dia niodina niala teo ireo lehilahy ireo ka nandroso ho an'ny Sodoma. I Abrahama kosa dia mbola nijanona teo anatrehan'ny tompo. Dia nanantony Abrahama ka niteny hoe, aringanao miaraka amin'ny meloko ava ny marina? Angamba misy olona marina 50 ao an-tanàna. Aringanao koa va ireo fa tsy mba mindranao fo ny tanàna noho ny 50 marina izay ao? Sanatrianao ny ahavita izany ka hamono ny marina miaraka ny meloka, koa ny marina dia atao tahaka ny meloka. Sanatrianao izany. Tsy tsara marina va ny mpitsarana ny tany rehetra? Hoy ny tompo, raha mahita ny olona marina 50 ao an-tanàna ny Sodoma aho dia mindra fo amin'ny toeran'io manontoro noho ireny. Dia hoy Abrahama, indro samy teniny amin'ny tompo aho, nefa vovoka sy lavenina. Angamba ho latsaka 5 ny olona marina 50. Moa aringanao va ny tanàna manontolo noho ny 5? Hoy izy, tsy andringanao raha mahita olona marina 570 ao. Dia mbola niteny taminy indray izy hoe, angamba olona marina 70 no hita ao. Ary hoy izy, tsy mba havita izany aho noho ny olona marina 70. Hoy indray Abrahama, aokane mba tsy ho tezitra ny tompo fa mbola hiteny aho. Angamba olona marina 30 no hita ao. Ary hoy ny tompo, tsy mba havita izany aho raha mahita olona marina 30 ao. Dia hoy ihany Abrahama, indro samy teny amin'ny tompo aho, angamba olona marina 20 no hita ao. Ary hoy izy, tsy mba handringana azy aho noho ny olona marina 20. Dia nanohy indray Abrahama, aokane mba tsy ho tezitra ianao tompo, fa hiteny izao indray mandeha izao ihany aho, angamba 10 no hita ao. Ary hoy ny tompo, tsy mba handringana aho noho ny 10. Dia mbola ho tohizatsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily Kolosiana toko 2, hatomboka amin'ny 1:12 ka hatramin'ny 14. Ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tena nofo dia tamin'ny famorany Kristy, fa niara nilevina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niara-anareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nananganana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforan'ny nofinareo dia novelomy niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoany ny soratanany ny didy izay niampangatsika, dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana.
Ho faranantsika ny famakiana ny teny ao amin'ny Lioka toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 17. Luc 11 verset 1 à 13. Rehefa hita dia iara-mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nivavaka tao amin'ny fitoerana iray, ka rehefa nitsahatra izy dia hoy ny mpianany anankiray taminy: Tompoko, mampianarana hivavaka tahaka ny nampianarany Jaona ny mpianany. Ary hoy izy taminy: raha mivavaka ianareo dia ataovy hoe: Ray ô, ho amasinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, omeo anay isan'andro izay hanina saza ho anay, ary mamela ny elokay, fa izahay koa mamela izay meloka aminay. Ary aiza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy? Ary hoy Jesosy taminy: iza moa aminareo manana sakaiza izay akeo amin'ny mamanton'alina ka hanao aminy hoe: ry sakaiza, ampy sambory mofo 3 aho, fa ny sakaizako nandeha tamin'ny nalehany dia tonga aty amiko, ka tsy misy izay ahafahako azy. Ary ilay ao an-trano kosa malika hanao hoe: aza manahirana ahy, fa efa mihidy ny varavarana izao, ary ny zanako mandry eto am-pandriana eto amiko, tsy afaka hifohanome anao aho. Hoy izao aminareo: na dia tsy hainga hanome azy noho ny fisakaizana aza izy, dia hifohy ihany izy noho ny fitarainany fatratra ka hanome azy izay ilainy. Ary hoy izao aminareo: mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, dodony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandodona no hovoana. Fa iza moa aminareo izay ray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany asan-drano no hanome azy menarana ho solony asan-drano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoa any zanakareo, tsy mainky avany iray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Amen. Isaorana ny Andriamanitra noho ny filazantsara. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny andininy 2 amin'ilay hira teo. Mbola araka hivavaka isika. Zany teny avy aminao zany ray teny izay nanorenanao zay rehetra izao avy amin'ny tsy misy ho tonga misy, ilay teny namonjenao azy raha very izy ary tonga olombelona tao amin'ny Kristy Jesosy, teny aina ho an'izay mahazo azy ary mamelona ny nofony rehetra, teny fiainana. Nona sy mangetaeta izany izay Tompo amin'izao ora sy fotoana izao ary miandrandra mitodika aminao, manokatra ny fiainanay manontolo andray izany, fahasoavan-dehibe tsy manam-paharoa zany. Nefa ny ekenao zay andray izany dia ndreto manetry teny ao anatrehanao, mitodika aminao ianao ilay hanitokana mahay manome zava-tsoanay. Raisinay ao avy aminao ny teny izay toriana amin'ny alalan'ny mpanomponao izay tsy mahasoa, izay fantsona,
metehitra zato isan-jato avy aminao satria tsy misy fahaizana fahalalana na fahamarinany fa izy koa mila zany teny fiainan'izany tahaka ny olona rehetra ka mitenena aminay tompo araka ny fombanao. Seigneur, nous voici à l'écoute de ta parole selon les chants que nous venons d'entonner, ces paroles de vie, parole par laquelle tu as créé le monde à partir de rien, parole qui est devenue homme en Jésus-Christ. Quand le monde s'est détourné de toi, tu ne l'as pas abandonné, mais tu as donné ton Fils unique afin que quiconque reçoit cette parole de vie ait la vie éternelle. Et dans ce monde où nous traversons des temps de crise, dans toutes ces formes, nous voulons recevoir cette parole. Parle-nous, Seigneur, à travers ton serviteur qui n'est pas digne, mais qui a aussi besoin de cette parole de vie. Parle à chacun de nous, Seigneur. Amen. Afaka mipetraka isika. Araka ny loahevitra natsidika teny am-piandohana dia hoe vita batisa mba hivavaka ho an'ny hafa. Zay no loahevitra anio zany. Nous sommes baptisés pour intercéder. Le baptême, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un terminus, mais c'est un point de départ pour que nous puissions intercéder, pour que nous puissions aussi avoir, comme Abraham, ou comme la parabole, l'histoire qui est racontée par Jésus, avoir une relation privilégiée avec le Seigneur. Zay no jerentsika anio zany tsotra dia ahafahantsika indray manavao ny fiainantsika na izy tompony manavao ny fiainantsika. Ny vakiteny teo zany izy telo dia mampiseho izany fahasoavan-dehibe zany hoe niara-nalevina tamin'ny Kristy tamin'ny batisa isika, zany izy le maty iny dia tsy izy rery fa niara-maty tamintsika ary eo anatrehan'ny lalàna dia tsy manameloka antsika intsony ny lalàna izay ny tsara tao amin'ny voasoratra tao amin'ny soratra masina zay hoe efa nofohanany ny didy ny ampangatsika, nombohany teo amin'ny hazo fijaliana zany, ary rehefa nombohany teo amin'ny hazo fijaliana zany ary niara-nalevina tamintsika dia isika koa niara-nitsangana tamin'ny Kristy, manana fahavelomana vaovao, olom-baovao, ary tiany tompo ho ampiasaina ho fantsina mahery hitondra eto amin'ity tontolo izay mandalo fasarotana, zay ny tena azy, mandalo zavatsarotra amin'ny lafiny rehetrarehetra, amin'ny lafiny fitondran-tena ara-moraly, amin'ny lafiny ekonomika, amin'ny lafiny zavatra maro zany, tsy zoviana amintsika ntsony ary tsy sasatra amin'ny teny zany, nefa ny tanitsanan'izany tsy natao hoe ampitahorana fa mba hatserovantsika hoe misy mission tiany tompo ataon'ireo olona zay vita batisa, zany hoe zanak'Andriamanitra. Tsy vita batisa amin'izao fotsiny tsika dia hoe vitatreo ny fiainana fa misy antsoiraka mpanaoviny tompo. Voilà le thème d'aujourd'hui que vous pouvez voir sur les deux écrans, ici et aussi sur le stream. Nous sommes baptisés pour intercéder. Et à partir des trois textes que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons choisi, mais c'est l'Église aussi protestante que catholique en Europe qui ont cette lecture-là, lecture du jour. La première que j'ai citée, c'est « Nous sommes ensevelis et ressuscités avec Christ ». Et voilà le sens du baptême. Nous sommes morts au péché, mais nous sommes ressuscités. Nous avons une nouvelle vie. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et voilà la bonne nouvelle. Et ce n'est pas une fin en soi, le fait d'être sauvé, le fait d'être baptisé, mais Dieu nous invite aussi, comme Abraham, à intercéder pour les autres. Vous voyez, Sodome et Gomorrhe est menacé
mais Abraham, il s'est mis comme intercesseur qui discute, qui marchande, si je peux dire ainsi, avec Dieu pour que Sodome et Gomorrhe soient épargnés de ce jugement que le Seigneur a prévu. Et le troisième texte, c'est Luc 11. Jésus nous enseigne à prier avec audace. Voilà donc le thème d'aujourd'hui. Miaina ao anatin'ny tontolo andro maory ny vanim-potoana iainantsika izao. Ary ny fiangonana, amin'ny mahafiangonana azy dia natsoan'Andriamanitra tsy hanameloka ny tontolo. Zany mantsy indraindray rehefa mandalo ao anatin'ny aizikitroka ny tontolo misy antsika dia manana fahazarana ny fiangonana raha tokony hivavaka amin'Andriamanitra tahaka ny Abrahama izy dia manameloka sy manenjika reny olona ao anatin'ny maizina reny indray. Dia izay no tinehantsika an'io indray zany hoe raha vita batisitsika tsy vita batisa ho an'ny tenantsika na dia zavatra marina ary zany fa natsoan'Andriamanitra koa ho jiro sy fanasina eo amin'ny tontolo izay nanirahany antsika. Donc notre monde souffre. Je ne sais pas si vous avez suivi la première lecture en malgache, ça a été dit mitaraina ny tany. J'ai cherché dans la version française, mais ça a été dit autrement. Le cri de Sodome et Gomorrhe est venu vers moi, dit le Seigneur. Mais on peut traduire que le monde crie, le monde souffre, notre monde brûle sur tous les plans moral, social, écologique, spirituel. Il y a des crises. Il y a des guerres partout et on dit souvent des retours des guerres, des conflits à haute intensité. Si vous suivez les médias, vous voyez qu'il y a des guerres partout. Il y a et ça engendre des crises, une crise migratoire. Il y a des gens qui sont forcés de se déplacer. Ils n'ont pas choisi d'aller ailleurs. Ils ont leur terre, ils ont leur famille. Mais c'est à cause de ces conflits, ils sont déplacés. Donc notre monde souffre sur tous les plans. Et en regardant ce qui se passe, on a l'impression que Dieu semble lointain. Et pourtant, d'après le texte que nous venons de lire, il cherche des voies, il cherche des prières, il cherche des personnes baptisées pour intercéder, surtout dans ce monde qui traverse des difficultés. C'est là qu'on a besoin des gens qui prient, qui se mettent à genoux pour prier à la suite d'Abraham, prier pour ce monde qui souffre. Et le texte d'aujourd'hui, la parole de Dieu, nous donne une vision forte de ce que cela signifie d'être chrétien, d'être baptisé dans un monde qui s'effondre. Et à travers ces trois textes que j'ai cités, Dieu nous rappelle notre identité de baptisé, notre mission en tant qu'intercesseur et notre appel à prier avec audace. Parce que des fois, on prie, mais au bout d'un certain temps, on se lâche, on est fatigué. Donc le premier texte que j'ai choisi, pas dans l'ordre, c'est dans Colossiens 2, versets 12 à 14. Ny Colossiens toko faharoa soratan'ny Paoly apôstôly, izy io any Asie mineure, Turquie amin'izao fotoana izao, ary Paoly raha nanoratra an'io dia tokony tany amin'ny taona 80 tany ho any ary ny mpandinika dia niteny hoe gadra izy tany Roma. Dia rehefa gadra izy dia namaika azy tsy hoe afao amin'ny gadra mba mijereva olona ahoana no atao mba hanafaka aty amponja ny fonja tany Roma ho an'izay efa nandeha tany dia mbola mampalahelo no ny fonja any Etsefa no gadraina tsy marina no ny filazantsara i Paoly. Petsaka koa ny olona mandalo amin'izany, gadra no mitondro molotra, gadra no mitahotra sao dia verseza, dia izany rehetra izany tsy rariny, ary izany indrindra no mahatonga ny Paoly apôstôly manoratra eto
ho an'ireo kristianina tany Kolosy raha zay ny teny anazy any Kolosianina zany zay tandindondoza amin'ny fivavahan-diso, fivavahana mifangaro zavatra tsy fantatra intsony. Dia izay no mampatsiahy azy hoe aza tiany fa olona efa maty ianareo na tamin'ny ota ka tokony tsy ho velominy zany ota izany intsony fa tokony ho ny fiainam-baovao izay niraisinareo tao amin'ny Kristy no hitantaratra eo amin'ny fiainanareo andavanandro. Zany hoe mampalahelo eo amin'ny tontolo iainantsika, ary indrindrandrindra raha miampita ranomasintsika avy any amin'ny tany izay niaviantsika. Be dia be ny olona milaza ho vita batisa fa tena mananao foana. Feno ny fiangonana, miditra indroa intelo ary ny sasany, nefa ireny olona vita batisa ireny no tsy manaiky hitsabo raha tsy mahazo vola, tsy manaiky hampianatra raha tsy mahazo vola, tsy manaiky hitatitra, ndretrarehetra feno an'izany avokoa. Dia mampanontany tena hoe ahoana marina zany fisehoan-javatra izany. Ary maro amin'izy ireny no havatsika, maro amin'izy ireny no namantsika, olona mpanao kolokolo, olona meloka dia amarinina, ary olona marina dia gadraina, dia mijery fotsiny ny kristianina, mijery fotsiny ny fiangonana. Tahaka ny Abrahama manoloana ny zava-miseho dia izao nitodika tamin'Andriamanitra izy hoe hay, ianao ve dia anameloka ny marina miaraka amin'ny tsy marina. Zay le vaky teny teo, sanatria aminao Andriamanitra zany. Dia maninontsika no mijery fotsiny. Nefa ny firenetsika izao tontolo iainantsika izao mandalo zavatra sarotra, ny marina toa tsy marina ary ny tsy marina toa marina, dia lasa manarakefa amin'izany ny fiangonana sy ny kristianina. Dia eto i Paoly apôstôly mitona an'ireo kristianina tao Korinto izay ny fisehony zavatra niainany tamin'izany, tsy mitovy firy amin'ny zavatra iainantsika amin'izao, fa le ratsy na vanim-potoana inona na toeranay za dia izao eo foana izy. Fa ny kristianina koa na aiza toerana misy azy dia izao apatsehivina izy fa efa maty tamin'ny ota ary men'Andriamanitra fiainam-baovao, ary tsy izy intsony no velona fa Kristy no velona ao anatin'izany kristianina vita batisa izany. Dia izay zany no vaovao mahafaly voalohany apatsihivin'ny Paoly apôstôly eto hoe ny kristianina dia izao manana fiainam-baovao. Voilà le contexte historique ou le contexte théologique de l'épître de Paul aux Colossiens. Il insiste, l'apôtre Paul, sur l'union spirituelle avec Jésus-Christ, l'union intime avec Jésus-Christ, c'est-à-dire nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Et le baptême, comme ça a été dit, est présenté comme une participation à cette mort et à cette vie nouvelle. Le baptême souligne que Dieu a effacé l'acte qui nous condamnait. Et quand vous lisez la Bible, notamment l'Ancien Testament, pour les Juifs de l'époque, les Hébreux de l'époque, quand il dit « aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme », et personne se sent incapable, se sent pécheur. Et la loi dans l'Ancien Testament nous condamne. Mais Dieu, à la croix, par la mort de son Fils Jésus-Christ, le texte le dit, a crucifié la loi qui nous condamnait. Il souligne que Dieu, le texte souligne que Dieu a effacé l'acte qui nous condamnait. Et donc l'apôtre Paul nous montre que nous, les croyants, nous les baptisés, par notre baptême, nous sommes libérés du pouvoir du péché et de la mort, et appelés à vivre une nouvelle vie. Et je redis encore, relis en français, vous avez été ensevelis avec Jésus par le baptême et ressuscités avec lui. Donc le baptême, comme ça a été annoncé tout au début, ce n'est pas un acte symbolique seulement, mais c'est un passage spirituel, radical. On meurt à son ancienne vie et on renaît dans la vie des dieux. Et là, c'est une parole qui est adressée à tous les chrétiens, à tous les baptisés du monde entier, devant le monde qui souffre. Et l'apôtre Paul, il utilise
ces mots forts, enseveli, ressuscité et pardonné. Mais à quoi sert cette vie nouvelle? À quoi sert cette liberté? À quoi sert le fait d'être pardonné? Est-ce pour notre confort personnel? Ah, je suis sauvé, je suis libéré, je suis pardonné? Non. Cette vie nouvelle nous engage à prendre position, comme Abraham, pour ce monde que Dieu aime. On ne peut pas rester insensible face à ce qui se passe dans le monde. On est appelé à se positionner. Est-ce qu'on est pour la vérité ou pour le mensonge? Est-ce qu'on est pour Dieu ou pour le mal? On ne se positionne pas par rapport à une partie politique, quelle que soit sa couleur. On est positionné, on prend positionné par rapport à la vérité, où qu'elle soit. Zay no valiteny zany Paoly apôstôly eto dia mitona antsika izy ny tenin'Andriamanitra miteny hoe natao batisa itsika, noamarinina itsika, natsangana tamin'ny maty tsika, fiainam-baovao tsika. Dia fiainam-baovao aninona? Dia zay no mitondra antsika amin'ny tsipika manaraka dia zao hoe mitsangantsika mba tahaka ny Abrahama hivavaka ho an'ny hafa, hivavaka amin'ny tontolo izay mandalo fotoan-tsarotra, mivavaka ho an'ny firenena izay mandalo fotoan-tsarotra, na firenena izy io na firenena izy, indrindra ny firenena izay mandray atsika sy ny firenena izay nevitsika. Dia tsy afaka ny jery fotsiny amin'izao tsika manoloana ny tsy fahamarinana miseho etsero, fa natsoina tsy hitsara nizaniza, fa natsoina kosa hivavaka ho an'izy ireny, nizy izy na iza, na mpitondra na vahoaka na inona andraiky ny eo amin'ny firenena. Dia anjara antsika kristianina tahaka ny Abrahama no mivavaka ho azy ireny. Zay no zavatra hitantsika zany amin'izao tsipika faharoa zao indray hoe Abrahama mivavaka ho an'ny Sodoma sy Gomora. Ny Genesis toko 12 arak'izay efa nivakiana tamintsika teo dia hita teo hoe Andriamanitra raha nahare ny fahotany Sodoma sy Gomora dia niteny izy eo amin'ny 20 sy 120 arak'izay ny fanoteneniko tamin'ny teny frantsay teo dia hoe hoy ny Tompo, ny fitarainana momba ny Sodoma sy Gomora dia be tokoa ary ny fahotany dia tena mavesatra. Hitanao hoe zavatra miseho etsero io, tsika alay-panahy mietrehitra hoe fa aiza Andriamanitra reny io, fa misy fotoana izay tsy maintsy andraisany andraikitra. Manoloana ny mety olona izay mikiry biby anao ratsy dia mieritreritra izy ohatrany hoe tsisy neninona anjo azy zany. Dia izao mampatsiahy antsika ny tenin'Andriamanitra hoe miaino ny fitarainan'ny tany Andriamanitra, miaino ny fitarainan'ny olona mpahoriana Andriamanitra, ary tsy azo nizaniza ho sakanana zany. Dia zao teny zao mampitandrina antsika koa amin'izay mety ho fitondrantenantsika hoe manararoatra foana satria tsisy miteny, manararoatra foana satria ohatrany hoe tsy misy Andriamanitra, fa Andriamanitra amin'ny fotoanany dia midina mijery, na dia mahita ny zavatra rehetra ary izy dia mamantatra hoe hidinao ka izana tena nahavita izany tokoa. Ny mponina tao Sodoma sy Gomora araka ny fitarainan'ny tany izay tonga ny amiko, mitaraina ny tany. Ary vanim-potoana iainantsika izao dia tena mitovy amin'izany, mitaraina ny tany noho ny tsy fahamarinana izay manjaka. Dia niodina izy ary niona tamin'ny Abrahama, dia nanatona ny Abrahama ka niteny hoe aringanao miaraka amin'ny Abrahama nangataka, aringanao miaraka amin'ny meloka ve ny marina, tsy mba toetra an'Andriamanitra zany hoe olona marina. Dia noho ny fisakazana, noho ny vola dia mikipy ny olona, dia hoelohana. Na hoe misy olona tokony hoelohana satria nanao ratsy, dia noho ny fitiavam-bola, noho ny fahalalana olona, dia lasa olona marina miriarieny ohatrany tsy nanao. Andriamanitra, le Andriamanitra Abrahama
tsy mba manao an'izany. Tena natony Abrahama ka nyteny hoe aringa anao miaraka amin'ny meloka avy any marina. Angamba misy olona marina 50 ao tanàna, aringa anao koa va ireo fa tsy mba hamondrano fo ny tanàna no ny 50 marina. Dia izany manosika antsika kristiana hoe raha vita batistsika manoloana ny zavatra tsy mety, dia izao tokony hanao tahaka ny Abrahama, hiresaka amin'Andriamanitra, mifona amin'Andriamanitra, mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra ny ao amin'ny tontolo izay misy antsika, naiza naiza io tontolo io. Dia Abrahama satria sanatrianao ny havita izany ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina dia atao tahaka ny meloka satria sanatria aminao ny anao izany. Tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra, Andriamanitra mitsara ny tany rehetra. Hoy ny tompo raha mahita olona marina 50 ao an-tanàna ao dia amindra fo amin'ny toerana io manontolo no ireny. Sanareo izay le toerantsika hoe Andriamanitra koa amin'le tontolo iainantsika izao dia mijery ny olona isika izao sy anao vita batisy hoe noho ny aminao dia mamindra fo ny tontolo misy antsika Andriamanitra. Voyez comme responsabilité, voyez comme privilège. Et voilà le sens de sel et lumière du monde. En nous-mêmes, nous ne sommes rien. Mais le fait que Dieu nous a choisis, nous sommes baptisés, nous avons aussi le privilège de discuter avec Dieu. Et voilà notre mission, c'est d'intercéder. Là où il y a le mal, là où il y a les doutes, que nous annoncions la foi. Dia hoy indray Abrahama, indro efa samy teny amin'ny tompo manana izay fahasahiana zay satria izay no tsipika fahatelo hoe sa miresaka amin'Andriamanitra, sa miaona amin'Andriamanitra. Voici Abraham qui est dit aussi dans la Bible, c'est l'ami de Dieu. Lui, il ose prendre la parole devant le Seigneur. Il ne reste pas, comment dire ça, passif en entendant que Sodome risque la destruction. Non, il ose dire, s'il y avait 50 justes, 40, 20, 10. Malheureusement, il s'est arrêté au chiffre 10. Mais mon interprétation, ça n'engage que moi. Si Abraham avait continué jusqu'à, je ne sais pas, peut-être le sort de Sodome et Gomorrhe ne serait pas ainsi. Mais ce que je voulais vous dire, que Abraham, il argumente, il supplie et il espère. Non pas pour défendre le péché de Sodome et Gomorrhe. Quand nous intercédons, ce n'est pas pour défendre le mal qui règne dans le monde, dans notre pays, mais pour défendre, mais pour sauver ceux qui peuvent encore l'être. Et voilà le cœur de l'intercession, se tenir entre la justice de Dieu et la misère du monde. Ne pas regarder de loin, mais se tenir proche en prière. Et nous aussi, en tant que baptisés, toi aussi, en tant que baptisé, tu es appelé à être un Abraham d'aujourd'hui. Je suis appelé à être un Abraham aujourd'hui. Je n'ai pas juste un spectateur de la crise qui rôde, qui ronge le monde. Tu n'es pas juste un spectateur de la crise mondiale, mais un acteur principal, un acteur que Dieu a choisi, le fait que tu es baptisé. Un intercesseur pour les perdus, intercesseur pour les blessés, intercesseur pour les égarés, les exclus. Mais ce rôle d'intercesseur peut sembler lourd. Ce rôle d'intercesseur pourrait sembler lourd, même fatigant ou écrasant. Comment tenir bon dans la prière? Que faire quand on ne voit pas de réponse? Et c'est là que le texte de l'Évangile nous apprend aussi à prier comme la personne citée dans la parabole. Mfavaka
feno faharetana sady sa izy a no feno faharetana. Hitantsika ao amin'ny Luka 1:1 ka hatramin'ny 7:10 zany, raha nangataka ny mpianatra tamin'i Jesosy hoe mampianara anay hivavaka tahaka ny nataon'ny Jaona mpanao batisa, dia nampianatra nylay vavaka nampianarin'ny tompo izay tsika tsy enjery, mampalahelo ataontsika ohatrany tsy enjery le izy ary ararotina ny fotoana toy izao hoe indraindray tsika rehefa mivavaka dia le vavaka nataonay teo tsy feno, raha tsy ampinany ty ohatrany hoe eritreretintsika hoe c'est une prière magique. Non, c'est pas dans ce sens-là que le Seigneur voulait dire quand il a enseigné aux disciples de cette prière du Notre Père. Ce n'est pas une prière magique où on peut rajouter à la fin d'une prière peu importe ce qui a été dit précédemment. Une fois conclu par le Notre Père, ça y est, tout est envoyé, posté. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est une parole qui nous engage. Les disciples demandent à Jésus, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur donne les mots et l'attitude. Il raconte cette parabole d'un homme qui frappe à la porte pendant la nuit et il finit par être écouté ou exaucé. Merci, chérie. Exaucé à force d'insister. Et puis il ajoute 3 verbes forts: demander, chercher, frapper. Ce n'est pas une prière distraite, c'est une prière persévérante, pleine de foi. Et Jésus, il conclut par une promesse: votre Père céleste donnera l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Oui, Dieu veut qu'on ose prier. Il se laisse même être notre vis-à-vis. Il veut qu'on ose espérer, il veut qu'on ose demander ce que seul lui peut accorder: le pardon, la paix, le changement du monde dans lequel nous vivons et surtout le changement des cœurs. Voilà le texte d'aujourd'hui. Voilà le message d'aujourd'hui avec ces 3 textes qui forment un appel pour chaque chrétien, pour chaque baptisé. Tu as été relevé avec Christ. Tu es placé entre le monde et Dieu et tu peux frapper aux portes du ciel. Et dans le livre d'Hébreux, ça vient à l'esprit, il dit « Osez se tenir devant le trône de la grâce ». Sahy mijoro manoloana ny seza fiandianan'Andriamanitra, efa nisokafan'ny tompo ny lanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, le trano fitahirizan'ny soa. Dia zavatra angatantsika dia zao hoe mandondona dia ovahana, mitadiava dia ahita, ary aza mijanona raha tsy mahazo valiny eo anatrehan'Andriamanitra. Voilà le thème d'aujourd'hui, baptiser pour intercéder pour les autres. Dieu cherche aujourd'hui des baptisés, des ressuscités qui n'ont pas peur de la nuit, des Abraham modernes, des Abraham du 3e millénaire qui ne se taisent pas, des disciples qui prient, qui demandent avec audace et avec persévérance. Zay no afatra ho antsika amin'izao aladiny batisa izao, raha vita batisa isika dia tadidio fa niara-maty tamin'i Kristy, efa tsy manana anjara toerana eo amintsika intsony ny fahotana sy le ratsy, fa nomena fiainam-baovao tsika, ary zany fiainam-baovao zany dia manosika atsika koa hivavaka ho an'ny hafa, indrindraindrindra amin'ny tontolo izay mandalo fotoan-tsarotra toy izao. À Dieu seul soit la gloire et à chacun de nous la paix. Prions. Seigneur, merci car tu nous as relevés avec Jésus-Christ. Tu as effacé tout ce qui nous condamnait. Donne chacun de nous d'être des intercesseurs courageux et persévérants, des témoins ressuscités dans un monde qui chancelle. Fais de ton Église une Église qui prie,
Fais de cette Église une Église qui met comme priorité non seulement la parole, ta parole, mais aussi le fait de prier sans cesse. Fais de ton Église une Église qui ose demander. Parce que quand on demande, la seule chose que le seul risque, c'est de ne pas en avoir. Mais si on ne demande pas, on risque d'être dans la désespérance. Fais de ton Église une Église qui se tient comme Abraham entre ta justice et ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ny Kolosianina toko faharoa no andraisantsika hatrany ihany araky ny endriny toa fanekempinoana izany no ataontsika anio tahaka ny fanekempinoana. Toujours avec l'apôtre Paul dans Colossiens 2, nous allons réciter, dire ensemble en guise de confession de foi. Je vous invite à le lire et vous aurez la traduction sous les textes en français. Noho ny firaisana amin'ny Kristy dia voafora isika, nefa tsy tamin'ny famorana nataon'ny tanan'olombelona, fa tamin'ny famorana nataon'ny Kristy. Famorana manaisotra ny heriny maha-olona mpanota. Noho tamin'ny nanaovana batisantsika dia niarana levina tamin'ny Kristy isika, ary niara-nitsangana taminy koa, satria nino ny herin'ilay Andriamanitra nanangana azy ho velona avy tamin'ny maty. Maty ara-panahy isika fa iny noho ny fahadisoantsika. Ankehitriny kosa dia nivelomin'Andriamanitra niaraka tamin'ny Kristy rehefa navelany avokoa ny fahadisoantsika. Novonoiny ny soratanana mamely antsika dia ilay nirakitra ny didy miapangatsika, ary mova tsy nofantsihiny teo amin'ny azo fijaliana izany soratanana izany, ka nifoanany tsy anakery intsony. Amen. Petraka isika dia tonga amin'ny filazan-draharaha izao. Ampifaliana ary havana malala no iaraban'ny fitandremana FPMA Aix Marseille antsika amin'izao alahady fahenina amby roapolo ny volana Jolay izao, alahady ny batisa. Andao isika iarahana izany fiainana miaraka amin'ny Jesosy amin'izany fanavaozana indray sy fahatsiarovana izany batisa azontsika izany. Maty miaraka aminy ary velona ho fahasoavany sy fitiavany. Misaotra ny Ray aman-dreny mpitandrina isika, Ray aman-dreny mpitandrina Jeannot Randrianandrasana, izay nitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana sy nitondra ny tenin'Andriamanitra. Misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, ny zava-maneno, ny projection, ny stream, ny namaky teny sy ireo izay mitondra mbavaka. Manasa ireo olona voalohany vao tonga eto amin'ny fitandremana Aix Marseille anio mba hitsangana ao arabain'ny fiangonana. Nous invitons toutes les personnes présentes pour la première fois à la FPMA Aix Marseille à se lever afin que nous puissions leur souhaiter chaleureusement la bienvenue. C'est au nom de Jésus-Christ et au nom de toute l'Assemblée que nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Souvenez-vous que l'Église reste toujours ouverte pour vous en toutes circonstances. À l'issue de ce culte, un responsable viendra à votre rencontre pour accueillir vos coordonnées si vous le souhaitez. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous et espérons vous voir bientôt. Merci. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika indray mandritra izao fotoana ny fialan-tsasatra izao. Ny fanarahana ny fotoam-pivavahana amin'ny YouTube dia mitohy ihany. Ny fotoam-bavaka eto amin'ny fiangonana dia mitohy hatrany ihany koa, manomboka amin'ny 10 sasany ohatran'ny mahazatra. Ny fotoana ny fifoazana isaky ny sabotsy maraina dia vakansa amin'ny 9 septambra ny fotoanantsika manaraka. Ny sekoly alahady sy ny katekômena dia vakansa ihany koa. Ny chorale Amafi dia misy famerenan-kira isaky ny alahady maraina amin'ny
sy 10 ralatsaka fefany amin'izao fotoanany fialan-tsasatra izao. Ny asa fanatsarana ny trano fiangonantsika ihany koa dia vacances. Ny fianarana iralady maraina dia vacances ihany koa. Ny diakona izay tonga isaky ny alahady mandritra ity volana aogositra ity no manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny fanadiovana ny fiangonana amin'ny faharoan'ny volana aogositra dia isika fiangonana no anatanteraka izany. Toy izao ary ny vaovao eto amin'ny fitandremantsika Aix-Marseille. Filazana mariage. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Dans 1 Corinthiens 13, verset 7. Audrey et Grégory célébreront leur mariage le 16 août 2025 au domaine de Valbriand. Nous les portons en prière. Ampifaliana riavana no ampafantarantsika fa natokana ho mpiandry tamin'ny isan-keritaona fifazana tamin'ny 7 Jolay ka hatramin'ny 13 Jolay tany Egiel i miora randrenandrasana sy anitra randremananteny. Noho izany fahasoavana niraisin'izy ireo izany dia atolotra antsika eto izy ireo anio, hitondram-bavaka izy ireo isika noho izany. Fampatsehivana ny parking eto amin'ny quartier. Emplacement seulement devant l'église. Possibilité de se garer sur les boulevards des Platanes, Colonel Louis Grandet, boulevard de Luvonne, boulevard Romain Roland. Toyatrany ny fitondrantsika ambavaka ny tonton Jacques Ramanatsoa izay maniry amangazy aoka izy fandray amin'ny fianakaviana. Toy izao kosa ny vaovaontsika FPMA nasionaly. Zakabe nasionaly fankalazana ny 12 taona ny FPMA, izany dia atao amin'ny 8 sy 12 volana novambra any les Cyclades de la Grande Motte. Ny lohahevitra hobanjina amin'izany dia hita ao amin'ny Hébreo toko voalohany izay toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona dia aoka isika koa hanesitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao. Ny sarandasy amin'izany dia 144 € ny lehibe, ny mpianatra 120 €, ary ny ankizy 5-12 taona 90 €. Ny fisoratana anarana dia efa misokatra ary tapitra amin'ny 12 ny volana septambra. Manantona ny birao izay maniry anatanteraka izany fisoratana anarana izany sy ho an'izay vaovao hafa ihany koa. Journée récréative SVKI le 18-10 de 10h à 18h. Ny toerana dia eto Sainte-Émilie de Vialard, FPMA Aix-Marseille. Ny lohahevitra dia hita ao amin'ny Romanina 12 andininy faharoa izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Misy ny vente de goodies izay ho an'ny radio Anjomara FPMA izay misy mug sy tote bag izy ireo 20 €. Iry amin'ny toeran'ny équipe financierie no misy an'izay raha misy lina anatanteraka izany fividianana goodies izany isika. Toy izao ny vaovao ny 13e mada. Ny 13 ny volana septambra dia hisy hetsika izay karakarain'ny 13e mada. Ho fandaminana izany dia entany isika izay te handray anjara amin'ny kolotsaina sy sotoavana malagasy, hira, haiteny, ohabolana sy ny sisa mba hisoratra anarana any amin'ny
antarazafy mahatratra na ny voandrenaivo amin'ny alohan'ny 12 août ny commission Trezemada. Filazana manjo ny fianakaviana Ramamontsou Richard Tontonkina sy ny zanaka manjafiny Ramatoa Andriamitantsoa Rakotson Arinainy rahavaviny Taty Mirana sy ny zanany amanjavy dia mampilaza amintsika fa namoy ny vadiny reniny rahavavy Nenitoa tompoko vavy Mirana Rosevelo Ramamontsou ne Rajoely Solo. Izy dia rahavavin-dreniny Flo Kajaravelo John, zanaka ampelezan'ny fitandremana ex Marseille ihany koa izy. Ny fandevenana dia ho tanterahana Rapitso alatsinainy any Paris. Ny famangitsika fiangonana kosa dia ho tanterahina amin'ny alahady 10 volana Aogositra. Dia hitondram-bavaka izany fianakaviana izany isika tompoko. Toy izao ny vaovao momba ny pôle médico-social. Consultation médicale et assistante sociale sont en vacances tout le mois d'août. En cas de besoin, contactez le bureau. Karaté dia miady kely mandritra ny fialan-tsasatra. Responsable tonton Augustin. Ny banque alimentaire dia misokatra trano antsika izay mila fanampiana izay hitantsika ao amin'ny salle KT ary raisina Antanandroa ireo izay maniry hanohana izany. Nous remercions le Seigneur pour la célébration du mariage de Tobias et Camille qui a eu lieu le 19 juillet. Que Dieu bénisse leur union et les accompagne tout au long de leur vie. L'offrande reçue à cette occasion s'élève à 705 €. Merci. Toy izao ny rakitra tamin'ny faharoapolon'ny volana Jolay lasa teo. Rakitra 347,50, rakitra trano 244,80, rakim-pisaorana 150 €. Mariana tompoko fa ny fanaovana ny rakitra zany dia afaka tanterahana amin'ny espèce na chèque na carte bancaire izay ery aoriana amin'ny équipe finance ary virement bancaire ary PayPal ho an'ireo izay manaraka amin'ny tambazotra YouTube. Tsarovy ry havana fa izay manome ampifaliana no sitrak'Andriamanitra. Dia izay indray ary tompoko ny vaovaontsika eto amin'ny fitandremana ary ho tsarivantsika mbavaka ny asa rehetra. Mirary fialan-tsasatra finaritra ho antsika. Man'Andriamanitra irery ny voninahitra. Izao dia araka ny voalaza teo dia angatahana zany ireo mpiandry vaovao avy notokanana tany Giel dia Ramatoa Miora Randrianandrasana ary Ramatoa Anitra Randriamanantena mba hiroso aty amin'ny laona ho atolotra amin'ny fiangonana. Izy mirahavavy ireo ny mpiandry izay niofana teto amin'ny faritany Atsimatsinanana ary niarahany asa tamin'ny pasteur Donald Giza Ratiambahoaka ny amin'ny fanofanana azy ireo. Natolotra ihany koa satria ny mpiandry dia mpiandra ny fiangonana izy ary izay indrindra ny hoe anio izy no atolotra ny fiangonana satria tamin'ny lahady hery ny tenako tsy teo dia mba tena hoe ahitantsika mihitsy mpiandry ny fiangonana izy ireo ary nanaraka tsara ny dingana rehetra ny ofana ny anatra natolotra ary nisy dinika ny fanaovana tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny tenako manokana tamin'ny alalan'ny mpampiofana ary indrindraindrindra ny tany amin'ny foibe fifoazana tany Giel koa dia fifaliana ho antsika fiangonana no mandray azy ireo ary mahagaga ny fitantanan'Andriamanitra araka ny loha hevitra teo dia hoe vita batisa mba hivavaka ho an'ny hafa
dia anisan'ny zavatra tena nitsindriana tamin'ny dinidinga izay mifanaovana tamin'izy mirahavavy dia izay hoe raha nomen'Andriamanitra nyity toeranyity tsika amin'ny vanim-potoana izay anjakan'ny fahoriana amin'ny lafin-javatra maro izao dia izy ireo no irahan'ny tompo ampahery rehefa misy fahakiviana apitraka raha misy fahalavona hitrotro-mbavaka amin'izany asa masina izany ka dia mafaly mandray anareo mirahavavy ny fiangonana ary mahefabe amin'ny asan'ny tompo aza matahotra fa mitrotro anareo ambavaka isan'andro isan'andro izay ary faly izay mandray anareo faly indrindraindrindra ny tenako mampitandrina miara hiasa aminareo amin'izany asa masina izany indrindraindrindra izay nitsindrinan'io dia ny hitrotro ambavaka rehefa izay mandalo fahoriana amin'ny lafiny maro izany dia mahireza indrindra amin'ny asan'ny tompo dia tiafantsika fiangonana izy ireo. Dia tonga amin'ny vavaka trano tsika izao ary aorianan'izay dia miroso amin'nyrakitra. Iara ivavaka tsika tompoko dia mbola misaotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino raha ny tantanao sy ny vombinao ka tonga somatsara eto amin'ity toerana masina ity. Misaotranao koa izay Jesosy satria nomenao ny ity trano ity Jesosy izay trano finena ny voninahitrao. Misaotranao izay satria eto tokoa Jesosy no ionanay aminao ary nanomezanao anay ny fahasoavana sy ny fitahiana ary indrindraindrindra ny arena izay atolotra ao anay indrindra ny amin'ity fiangonana ity ny fanatsarana izany ary trano tsara tokoa nomenao Jesosy dia faly tokoa ny fonay ary lehibe loatra ny fitiavanao anay. Ankehitriny miasa mahery ianao Jesosy ny fanahinao masina hiasa amin'ny vahoakanao tsiraray avokoa ny amin'ny finansan'ity ity trano ity Jesosy mbola aloha dia apetraka eo am-pelantananao hiasa mahery amin'ny olona tsiraray avy ianao amin'ny fahafahany mandoa izany Jesosy satria avy aminao tokoa ny arena tompony areny lanitra sy ny tany ianao ary anao tokoa ny zavatra rehetra eto satria manana ny fahefanatra any an-danitra sy ety tany ianao ka dia ampaherezo ny vahoakanao sy ny olonao tsiraray avy mba halala tanana Jesosy io ary dia ho vita tokoa izany amin'ny fandaovana nyity trano ity izany dia misaotranao noho ny fitiavanao Jesosy eo koa ny olonao tsiraray avy izay mandalo sarotra amin'ity fiainana ity ao ireo nydona-pahoriana sy ny dona-pahoriana ampaherezonao izy ireny ary indrindraindrindra koa ireo nahazo ny fifaliana amin'ny mariazy dia mba ianao koa no hitoy hatrany izany fifaliana fahasoavana amin'ny tokantrano izany ary ireo koa izay vao nitokanana mpiandry teo dia mba ahery aritra hatramin'ny farany amin'ny fanarananao dia mba hoeny kaja hoeny voninahitra tokoa Jesosy ity trano izay nomenao ity satria trano izay trano ivavahanay izay trano eto tokoa ny ionanay sy andehananay aminao eto ka dia fiadananao sy ny fahasoavanao ny horotsaka aminay tsiraray avy ary ampy-mizara tokoa ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy io. Amen. Nous arrivons au moment des offrandes. Comme ça a été dit lors des annonces, nous pouvons faire nos offrandes comme signe de don de soi, soit par espèce, par chèque ou par carte bancaire. Il y a des TPE derrière
pour ceux ou celles qui choisissent de faire ainsi, et aussi par virement et par PayPal. Mira, Folatra, Nototsika, Manditandatis. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons terminer notre culte par la prière d'intercession et puis la bénédiction venant du Seigneur. Agatanan tupnanzara amhavaka fangatana. Hivavaka sika. Misotranao izay Tompo Andriamanitra io fatateraka somatsara izao fanompimpivavahana izao. Misaotra tamin'ny familan-kelokazonay taminao. Misaotra tamin'ny teny izay nentin'ny mpanomponao mampatsiahy anay ny mahazava-dehibe ny batisa sy hitondranay ambavaka ny hafa. Misaotra ihany koa ny amin'ireo mpanomponao izay voatokanao mpiandry
dia ianao ny tahiry azy ireo mba hahatratra amin'ny farany amin'ny asa fanontonanao. Makasitraka anao izay ny amin'ny ireo zavatsoa nyraisinay taminao sy ny valim-bavaka rehetra tompo. Ko ankehitriny dia indreto izay fiangonanao mitondra ny etaitaponay sy ny an'ny hafa ho eo anatrehanao. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao FPMA Aix-Marseille mba hitombo fahamasinana eo anatrehanao. Tahio ireo programa voalaza rehetra teo fa ianao no mandavorary ny asanay rehetra. Vavaka izay ho an'ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonanay. Ianao no ampiroborobo ny sampana tsirairay avy ka mba ho taratry ny fahazavanao sy ho vavolombelonao eto amin'izao tontolo izao. Mivavaka izay ho an'ity tany mandray anay ity, ny fanahinao masina ho amin'ny tondra isaitsokajiny mba hanjaka eto ny fahatahorananao sy ny fahamasinanao. Mivavaka izay ho an'ny tanindrazanay Madagasikara, izay hitanao fa ao anatin'ny fahoriana lalina ao anatin'ny fahantrana. Ianao tompo nangatahanay mba hamongotra ny asan-dratsy rehetra ka fongana ny izay asan-dratsy rehetra ka ny fiadananao no anjaka ao anatin'ny taninay. Ary tompo, eo anatrehanao ny fandrianay rehetra, ary ny sentisentim-ponay rehetra dia tsy miafina aminao. Mivavaka izay ho an'izay rehetra marary, apetrakay aminao izy ireny, na ny any an-trano, na any amin'ny hopitaly any, na izay kaiky anay, na izay lavitra anay indrindra aza. Ianao no mpisabo ambony indrindra, ianao ilay tompon'ny aina, ianao no irinay hanasitrana ny tsirairay avy. Tsaronay ihany koa ireo havanay sy namanay izay voalaza teo fa mitona-pahoriana. Mangataka aminao izay ny fanahinao masina, mahay mampionona, ampahery sy ampitraka indray izany fianakaviana izany tompo. Ary ianao no hamafa ny ranomaso rehetra ihany koa sy ampahery azy ireo. Ankininay aminao ny fiainanay, ny tokantranonay, ny asa aman-drarahanay, ny tsy manana taratasy, ny mahatsiaro fahirery amin'izao fiainana izao dia ianao no ampiseho ny fitiavanao azy ireny. Ary indrindra tompo, ireo izay vetsovetso am-ponay tianay ho lazaina eto nefa tsy voalotononay izany dia apetraka eo aminao. Mino izahay fa miaino sy mamaly vavaka anay ianao, ko farananay izany vavaka izany amin'ilay vavaka mamy indrindra nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay ny izay hanina sazy aminay, ary mamelana elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andray ny tsodrano dia aorian'ny tsodrano ny rafaneva ny trano. Recevons la parole de bénédiction de la part de notre Seigneur. Ho aminareo anie ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Que la paix, l'amour et la foi vous soient donnés de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur d'un amour inaltérable. Amen.
Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo ka manompo azy. Bon dimanche à toutes et à tous.